Ny fahasalamana kosa indray olona narivo no efa nahazo tombotsoa tamin'ny fitsaboana mamaim-pona tanteran'ireo mpitsabo ao amin'ilay sambo hôpitaly Afrika Merci Chips efa nanomboka ny volana oktobra 2024 no efa tonga teto amintsika ity hôpitaly sambo lehibe ity ary mbola maneho ny fitsaboana izay ataon'izy ireo. Nanomboka tamin'ny volana oktobra nahatongavan'ilay sambo hôpitaly Afrika Merci Chips teto Madagasikara ka hatramin'izao dia olona anarivo ny hatreto efa nahazo tombotsoa tamin'ny fitsaboana mamaim-pona tanteran'ireo mpitsabo ao aminy. De raha ny chirurgie en général zany de mahatratra eo amin'ny 300 eo ireo malagasy izay efa nahazo an'izay fandidiana izay ary 700 ny mbola iandry ny fandidiana. Eo ihany koa ny fitsaboana nify mahatratra eo amin'ny 3,000 eo zao ny malagasy izay efa nahazo an'izay fitsaboana nify avy amin'ny Merci Chips izay ary ny fizarana solomaso indray kosa de eo amin'ny marary 300 eo no efa nomeny Merci Chips mamaim-pona solomaso. Raha tsy ahivitsika de ny fahena sy ny fahasivy volana janoary lasa teo no nanao fijerena fizahana maso na ny cataracte sy ny pterygion ny Merci Chips teto amin'ny HRA. Natratra teo amin'ny 700 raha ny malagasy izay nanantona ny Merci Chips izay manatena azo an'izay fitsaboana maso izay. Toy izao manaraka izao kosa ny fandaharam-potoana manaraka amin'ny fanaovana fizanara-pahasalamana ireo marary hafa izay maniry ny ho isan'ny mpahazo tombotsoa. Ary ny faharoapolo sy ny 17 volana janoary ho avy izao dia mbola ho amin'ny HRA ihany ny fotoana amin'izay fijerena cataracte sy pterygion izay ho ataony Merci Chips. Ireto avy ny aretina izay jereny Merci Chips ao Toliara ny 14 sy ny 15 volana janoary. Ny fivotosana eo amin'ny tarehy, ny fivotosana eo amin'ny loha, ny fivotosana eo amin'ny tenda, eo ihany koa ho an'ireo izay sima sy ny manana lanilany misy lavaka. Eo ihany koa ny olatra avy amin'ny firaketana na ny fahamaizana. Eo ihany koa ireo izay manana olana amin'ny aretina fistule, ny prolapsus utérin ihany koa na ny fidiran'ny tranonjaza eo amin'ny toerana tokony isy azy. Eo ihany koa ny fanamboarana ny pied-bot sy ny lohalika mivilana na ositsika hoe ny bancale ireny dia ny fijerena ny hernie sy ny lipome. Ny 14 sy ny 15 volana janoary ho an'ny Toliara ao amin'ny clinique Saint-Luc. Ny mahajanga kosa indray dia ny 17 sy ny 18 volana janoary ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra. Marina moa fa mamaim-pona avokoa ny fizanara-pahasalamana, ny fandidiana, ny fanafody ary ny sakafony marary sy ny fampiantranoana azy. Ho an'ny marary eto Antananarivo kosa dia miantoka ny sarandalana andehanana ny tomasina izy ireo marary avy any Toliara sy Mahajanga dia iza ny fiara iombonana izay etoany Merci Chips hitatitra azy ireo ho any tomasina. Tapitra treto ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrana hatrany efa ianao nijery hatramin'ny farany vaovaontsika tamin'ity ariva ity mamerika ny veloma mandrapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy.